Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio azoma 20 volana janoary 2023. Ry havana, anio aho dia ijoro vavolombelona aminao anambara ny fahagagana izay naseho an'ny Tompo tamiko sy ny zanako vavy. Efa taona elaela ihany izay satria zao vo namen'ny Tompo fotoana afahako anambara izany. Zany hoe mbola maro zany ny zavatra izay naseho an'ny Tompo sy nataon'ny Tompo taminay fa arakaraky ny fotoana izay tiany Tompo ambara, izay tiany fanahy masina ho tantaraina, ampaherezana anao, ifoazanao no ambarako eto. Dia ny zavatra izay ampafantariny fanahy masina anao anio ny amin'ny fahalebiazany tsy takatra heverina dia ny nampisehoan'ny Tompo ay, ny nitondrasan'ny Tompo ay zany tao anaty nofy tonga tato amin'ny tranoko tato nampisehoany ny fiainana tato teo aloha. Ary koa ny nahitany zanako vavy any fahalebiazan'ny Tompo dia Jesosy Tompo amin'ny endrika famiraparatana lehibe tonga tato an-tranoko. Ka alohan'izany Tompoko dia hiara hivavaka isika ametraka an'izao fotoana izao eo anatrehan'i Jesosy Tompo. Ary ny fanahin'ny Tompo no hiasa amiko, hiasany izao zay tanimanga, izao zay mpiasa ny fanahy masina, ampiasainy mandrakariva no anambara izany. Izy no miteny fa izao dia fitaovana fotsiny ihany. Ary engany ianao hiaino. Ary ny fanahin'ny Tompo tena hiasa ao aminao koa, ampaherenao, ampihiratra ny masom-panahinao. Hiara hivavaka isika Tompoko. Jesosy malalo, manaja anao, mankalaza anao, manome voninahitra anao Jesosy. Misaotra Tompo satria tianay ianao. Mbola nanome fotoana Jesosy ahafahanay miaina Tompo. Jesosy Tompo, anandratra anao indray aho satria anao dia Andriamanitra avo indrindra, Andriamanitra lehibe indrindra ary tsisy toanao. Misandrata Jesosy amin'ny alalan'ny mpanomponao. Manetry teny ao ambanin'ny tana maherinao aho, ka aoka ianao no hitan'ny olona Tompo, fa izao kosa dia hietry ambany dia ambany Jesosy. Fanahy masino ity aho ampiasao tahaka ny fahazaranao fanahy masina, ity vazinao manaiky hiasanao. Ka aoka ny nofoko angina, tsy anakery tsy anapahefana amizao. Fa aoka ianao no hiteny fanahy masina, andray ny kontrolany momba ny tenako manontolo. Jesosy Tompo, mangataka aminao koa aho, aoka ny ranao andrakotra ahy sy ny ankohonako ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy Jesosy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, ka dorana amin'ny ranao zany Jesosy. Tsy anakery tsy anapahefana aminay. Ny zanatsipika izay alefa ilay ratsy dia efa levonina amin'ny ranao soa Jesosy, satria ny ranao dia afo mandevona, mandoro ny fahavalo rehetra, mandany ny fahavalo rehetra. Ka ianao no manda afo manodidina anay, ka potika, levona, verina any amin'ny fahaverezana ny asany maizina rehetra. Tsy anakery tsy anapahefana izany. Misaotra anao Jesosy, voninahitra ho anao rery any. Aleluia. Amen. Ry hava-malalo amin'ny Tompo, araka ny nolazaiko teo ampiandohana dia ijoro vavolombelona ao anio ny amin'ny fahagagana ray hafa naseho an'ny Tompo, nataon'ny Tompo tamiko sy ny zanako vavy. Tamin'ny taona 2019 no nisehoany izany zavatra izany. Fa alohan'ny ijoro vavolombelona dia misy verse nomeny fanahy masina antsika, afantarantsika tsara fa ny Tompo Andriamanitra mahery
dia velona ary misy ary miteny ary mbola mampiseho fagagana foana amintsika isan'andro isan'alina raha mino isika ary raha mandeha araka ny fahamarinany sy ny fahamasinany isika ary raha tena mitady azy amin'ny fontsika manontolo isika izany hoe manetry ny nofontsika mihitsy izany fa manandratra ny fanahintsika dia ahita ny tompo isika ahita ny tompo isika eny tompoko aza ho raisina ho vazivazy izany aza raisina ho vazivazy izany aza raisina ho resabe izany fa tena minoa an'Andriamanitra mihitsy ianao fa tena iona amin'Andriamanitra ianao. Andriamanitra ray zanaka Jesosy fanahy masina dia Andriamanitra ihany koa telo fa iray iona aminy ianao ary ahita azy ianao rehefa tena mitady azy tokoa. Ry havana, ny ten'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly dia fantatra antsika tsara fa miteny tahaka ny teny ao amin'ny bokin'ny Joela mpaminany dia ny ato amin'ny apôstôly no vakiako. Miangavy ianao aho tena hifantoka tsara amin'ny teny izay ho vakiana satria rehefa ny tenin'Andriamanitra vakiana dia ny tompo tonga dia miteny amintsika. Izy no miteny mivantana amintsika. Ka ho vakiako izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Asan'ny apôstôly toko 2 ny 17 ka hatramin'ny 18 ihany no horaisiko. Ho vakiako izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amin'ny andro farany, hoy Andriamanitra, no androtsahako ny fanaiko amin'ny nofo rehetra. Ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy dia aminany. Ny zatovinareo dia ahita fahitana. Ny lahy antitrareo dia anonofy. Ary ny mpanompoko na lahy na vavy dia anjotrahako ny fanaiko amin'izany andro izany ka aminany. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Ry havana, efa tanteraka izany, efa ela no tanteraka izany. Eto izy ao amin'ny asan'ny apôstôly dia efa lasa any an-danitra i Jesosy. Ary efa miseho sahady izany vao nandrotraka ny fanahin'ny masina ny tompo tamin'ireo apôstôly dia nanomboka ny fahagagana. Ry havana, misy ny anjely mamangy ny tompo, miteny Jesosy, miteny ny fanahy masina, manova antsika izy. Andriamanitra dia eo amintsika mandrakariva. Alleluia. Aoka ino isika. Tonga dia hijoro vavolombelona ako. Dia rehefa aveo anome verse ako anamarinako ny fahitana izay hitany zanako. Ry havana, nanofy aho tamin'ny 2019. Ny nofy izay azoko tamin'ny 2019 andro atalata 20 ny volana aogositra 2019 izany. Matoa aho nanofy zany tamin'ny fotoana io dia talohan'io nivavaka izay mianaka. Zany hoe nisy zany zavatra tena nitalaonay tamin'ny tompo mihitsy tamin'io fotoana io. Za sy ny zanako vavy zany dia tena hoe nitady an'ny tompo, tena nametraka fanontaniana mihitsy Jesosy inona no zavatra misy ato amin'ity trano ity. Satria zany tamin'izay fotoana izay dia heveriko hoe mbola misy devoly tato amin'ny tranoko tato. Na dia efa manao asan'Andriamanitra zany ako tato mandroaka devoly dia mbola nanontany ny tompo zany Jesosy inona no antony zavatra niseho, satria ny zavatra niseho zany tamin'izay fotoana izay dia
ny angavy tamin'ny tompo zany hoe jesosy a inona no mbola misy ato amin'ny tranoko ato satria tamin'izay fotoana izay zany a nresaka tamina rahavavy tao amin'ny tompo aho tamin'izany fotoana izany dia izy no niteny tamiko hoe mety mbola misy zavatra angambany ao amin'ny tranonao ao dia namalailay rahavavy zany tamin'izany fotoana izany hoe tsapako fa tsy misy de voly intsony ato satria zay zany a no nitenen'ny fanamasina tamiko dia kanefa zany a mbola napetrako teo amin'ny tompo ihany a tamin'io andro io dia teo zany a niteny zany tamin'ny zanako vavy hoe anao asan'Andriamanitra isika zany hoe iza zany a androka devoly anao délivrance pendant 3 jours mandritry ny 3 andro dia hoava ny tompo amangy anao hoava Jesosy a iaona aminao fa miomana aho hoe tsy haiko na oviana ny fotoana iaviany Jesosy a amangy anao zay zany no teneniko tamin'ilay zanako vavy ry havana ny andro atalata fa 20 ny volana aogositra 2019 a dia ny alina nio a ny tompo nampanofiay ry havana ny zavatra niseho dia izao tonga tato amin'ny tranonay ato aho nampiseho antompo ay a ny olona nipetraka tato taloha tsy haiko na tamin'ny taona firy io zany hoe naseho an'ny tompo zany a olona nipetraka tato a ny fandimby ny 3 zany izay a no nampisehon'ny tompo tamiko zany hoe olona ny fandimby 3 nipetraka tato tsy haiko na tamin'ny taona firy hoy aho a na tamin'ny taona firy zany a ny fotoana nipetrahan'ireo olona ireo fa ny anankiray zany a no tena ambarako eto ho tantaraiko zany a hitako zany izahako a tao anatin'ny nofy midina amin'ilay totohatra ato antranonay a andeha ho ao amin'ny efitra anankiray a terasy zany izy io a fa misarona zany hoe ary ao arinan'ny lakozia zany no toerany ilay izy dia hitako aho zany a fa mandeha fa fantatro amin'ny fotoana io a fa tsy izahay no mipetraka tato dia mamindra ry havana dia hitako zany a eo amin'ilay varavarana alohan'ny hiditra amin'ilay terasiko zany a hitako zany a misy olona mitana micro zany hoe nilamosin'ilay olona zany a no hitako a zany hoe ao andamosiny io olona io a zany anao tena hoe iainy tsara le fanazavako a ampamoramora anazy hitako a zany hoe mitsangana ao arinany ilay olona anankiray izay a mitana micro zany io olona io a mpametraka fanontaniana satria izay zany a no fanazavany fanamasina no ny aveo dia mitana micro zany ilay olona io a dia manondro micro ohatr'izao a amina olona mpivady efa lehibebe eo alohany hitako zany a ireo olona mpivady ireo zany a hitako eo aloha koa zany satria za ao arinan'ilay mpitana micro dia mametraka fanontaniana izany a ilay olona mitana micro dia za tsy mahare zany ny resaka izy ireo a fa ilay rangahy lehibe efa zokojokony eo aloha zany a sy ilay raha matoa lehibe zany a vadiny koa efa zokojokony eo lefa bebe taona zany a dia mamaly zany izy ireo a fanontaniana apetrak'ilay mpanao gazety io amiko zany a ilay tonga mametraka fanontaniana na olona mpiasa ao amin'ny radio zany a na mpiasa amin'ny tele tsy fantako zany a fa ny tompo no mahalala dia miteny zany ilay rangahy lehibe io ataoko zany hoe any amin'ny 70 taona anoany a na any amin'ny hiakatra 20 anoany mihitsy zany ny taonan'izy mivady ireo izy mivady zany a hitako zao mihitsy ny endriny a fa za izy ireo a fa tsy ho raisiko hoe en détail hoe ohatran'izao le rangahy ohatr'izao le raha mato satria hitako tsara fa tsy ilaina zany a nitenina zany a ato amin'ny video fa ny zava-dehibe zany a ny tiany tompo aseho a dia no ny aveo le rangahy no ny efa niteny namaly teo amin'ilay micro dia nandeha zany izy a no nefa vita zany niteneny a dia nandalo teo akaikinay izy dia niditra tao amin'ny lakozianay zany dia hitako izy ny anjera amin'ny sisiny amin'ny varavarana anankiray izay a
eo akaikilay lakozia dia hitako zany ilay ankizy mipetraka tato amin'ity trano ity. Ankizy vavy manao saron-doha, fa le fomba na saron-doha aty zany sy ilay fitafy akanjo ohatrany lehibe mibotsina reny zany tamin'ilay fitafy aty teo aloha. Dia ohatra nahita ankizy hafa koa raha tsy diso zay satria efa ela le izy ka hifonako amin'ny tompo raha tsy tadidiko. Ry havana, ajanoko hatreo iny nofiny. Fa nahita olona hafa koa zany ako tao aorianan'izay raha tsy diso zay olona mpivady mipetraka tato dia nisy koa zany tarinan'izay na talohan'izay lehilahy anankiray hafa koa zany mipetraka tato reny zany tsy ho teneniko eto. Fa nampahafantarin'ny tompo zany momba n'ilay olona mivady io le lehibe no tantaraiko teo satria no tadiaviko. Nasainy fanahy masina no tadiaviko tao anaty internet hoe nisy mpanao gazety tonga tamin'ny toerana misy anay aty. Ry havana, tena fahagagana fa naseho an'ny tompo fa ity toerana misy anay ity endroit ity zany dia nisy groupena olona tany aloha tany nanao gazety teto amin'ny misy anay. Dia no tadiaviko ilay gazety dia hitako tao amin'ny internet fa tena tamin'ny toerana nisy anay teto ilay izy. Ry havana, ilay mpanao gazety zany tonga nametraka fanontaniana dia mety ilay gazety eto amin'ny toerana misy anay. Ry havana, zay zany no fanambarana aloha hoe ny tompo mampafantatra hoe zao no zavatra nisy tato teo aloha fa tsisy zavatra maloto intsony ato. Tsisy zavatra maloto intsony ato. Fa nampahafantariny tsara efa nadio, efa androana devoly efa nadio. Ry havana, ny zavatra niseho ny ampitsoniny, zany hoe ny alarobia 1 aogositra 2019. Mbola nitoy ihany ny fandroana devoly nataoko satria efa niteny tamin'ny tompo zany hoe ataoko 3 jours zany ny fanaovana délivrance ary koa zany ny fanadiovana ny trano zany androana devoly. Dia tamin'ny fotoana io ry havana tao amin'ny chambre zanako vavy. Alleluia, alleluia, misaotra Jesosy. Faly be loatra ny foko. Dia tamin'ny fotoana io zany tao amin'ny trano fatoriany zanako vavy. Raha tonga zany ny alina androana devoly. Talohan'izay aloha zany le andro teo aloha dia efa niteny tamin'ilay zanako vavy hoe diovy ny chambre anao. Alao zay zavatra tsy metimety ato na kiraro zany satria ny tompo rehefa ho avy dia mila trano madio. Mila toerana madio izy rehefa ho avy. Zay dia efa fampianarana ho antsika tsiraray avy. Raha misy lotoloto eo amin'ny chambre antsika na ny efitra zay vavantsika, tsy ho avy ao Jesosy. Tsy tia loto zany ny tompo Dia ny zanako vavy zany efa nanadio tao amin'ny trano fandrinany. Dia zay tsy nafantatra hoe oviana ny tompo ho avy satria ny fanahy masina ny teny fotsiny tamin'ny zanako vavy araka ny teneniko teo aloha hoe ho avy Jesosy amangy ianao, ho avy Jesosy, ho avy ny tompo. Ry havana, ny andro ny hoy aho alarobia 1 ny volana aogositra 2019. Raha tonga ny fotoana ny vavahako ho an'ilay zanako tao amin'ny trano fandrinany dia ny nataonay mianaka zany ny fitarihan'ny fanahy masina dia nandroaka devoly aloha aho tamin'ny zanako vavy. Zay vao nandroaka devoly zany tao amin'ny chambre fatoriany. Dia no neveu zany no nefa avy nanao asan'Andriamanitra aho nandroaka devoly tamin'ilay zanako vavy dia nitsangana izy zany teo amin'ny akaiky varavarany, zany hoe ao amin'ny chambre any zany dia za zany manomboka mandroaka devoly mandeha manodidina ny fandrinany. Dia no nefa lasa tery ambadika tery amin'ny ilany fandrinany aho dia ilay zanako vavy zany mbola mitsangana eo amin'ilay toerana akaiky varavarana ao amin'ny chambre any zany sady mikipony izy io. Dia noho ny verina zany dia noho ny vita zany ny fandroako devoly dia hoy ny zanako vavy ohatraohatra zao no teneniny mama ozy izy teo ozy izy Jesosy.
Aleluia. Teo izy Jesosy. Teo I Jesosy. Hoy ilay zanako vavy. Za teo am-pandroana devoly zany. Ny tompo tonga tao amin'ny chambre fatorian'ny zanako vavy. Ny fahitany azy tompoko dia hitany teo amin'ny coin any rindrina. Zany hoe akaiky ny varavarakely ery atongo-pandriny ery alavidavitra ery eo amin'ny toerana raha tsy diso zay no misy ny clavier an'ilay zanako na misy an'ilay meuble kely ba an'ilay zanako no nitsanganany Jesosy. Aleluia. Nitsangana teo ny tompo. Ary ny zavatra hitany zanako dia toy ny tsy nisy entana intsony, toy ny tsy nisy rindrina intsony, fa tonga dia fahazavana mamirapiratra be hoy izy no hitany endrika vatana olona lehilahy zany hoe silhouette endrika vatana olona lehilahy mazava be manao akanjo fotsy lava be tena mazava be ozy izy mamirapiratra. Tsy zaka hojerena. Tsy zaka hojerena hoy izy. Fa tena mamirapiratra be. Hatramin'ny ao aoriana no izy ohatrany misy boribory ngeza be mamirapiratra lehibe. Tsy zaka jerena. Ry havana, toy ny tsy nisy entana hoy izy teo. Toy ny tsy nisy rindrina teo. Iza zany ilay nandroaka devoly ary ambadika ary. Ay ny tompo efa teo. Efa teo ny tompo. Aleluia. Ry havana, tiantsika ny tompo. Ny fanahy masina nampiteny ahy. Ny teny tamin'ny zanako hoe ho avy hamangy anao ny tompo. Ho avy ny tompo. Za tsy nieritreritra mihitsy hoe tonga dia andro ray sa roa tao aorianany nanomboka ny asan'Andriamanitra izay nataonay no tonga Jesosy. Za mbola nieritreritra hoe afaka 7 andro na herinandro na 5 andro. Ay ny tompo tonga dia nibaiko hoe teneno izay zavatra izay. Zany hoe naka ny contrôle-ako nampiteny izay zavatra izay hoe ho avy izy hamangy ny zanako. Dia hoe diovy ny trano, diovy ny chambre anao. Alao ny kiraro ataovy any amin'ny couloir. Tô zay teneniko tamin'ilay zanako. Avoa izy zavatra malotoloto ao, diovy ny trano. Dia tonga ny tompo. Tonga ny tompo ry havana. Ry havana, io fahatongavan'i Jesosy io ary ny endrika izay naseho tamin'ny zanako vavy ny fanahy masina teo nanome verset ao amin'ny Apokalipsy 1:7. Ovakintsika io amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Apokalipsy 1:7. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ary ny tanàna dia tsy mba mila ny masoandro na ny volana amirapiratra aminy, fa ny voninahitran'Andriamanitra no nanazava azy, ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Amen. Aleluia. Ry havana, ny Jerosalema vaovao izay hovantanitsika raha mijoro tsara isika dia tsy mila masoandro, tsy mila fanazavana, tsy mila jiro, fa Andriamanitra Jesosy tompo no mamirapiratra ho fanazavana azy. Aleluia. Izy lay fahazavana hitany zanako vavy. Izy lay tonga. Ary izy ihany koa ilay tonga nanasitrana. Ilay fahazavana mamirapiratra izay tsy takatra heverina. Tonga nanao opération Izy ihany koa ilay tonga namangy ny zanako vavy. Nampafantatra taminy fa izy eneka eo. Rehefa mitady azy isika, rehefa tena anatin'ny tsy hitatsika intsozy ataontsika, tena kivy isika. Karaha miteny hoe Jesosy ity aho,
manetry teny ao anatrehanao, mifona aminao, mibebaka eo anatrehanao. Anaradianao amin'izay ampahintsiana Jesosy. Tompo, vonjeo aho. Aiza ianao Jesosy? Aiza ianao Jesosy? Manetry tena aloha isika dia tonga ny Tompo, tonga ny Tompo. Ry havana, i Ezekela mpaminany, izy dia tena niakarapoka tamin'ny tany. Tsy nazaka ilay fahazavan'Andriamanitra. Tsy nazaka ilay famirapiratany voninahitr'Andriamanitra. Ao amin'ny bokyny Ezekela, miangavy ianao amaky izany. Omeko anao fotsiny ny verset, dia kely fotsiny novakiantsika fa ianao amaky ny tantara manontolo. Tsy zakantsika ny herin'Andriamanitra io rehefa tena misy eo amintsika. Tsy zakantsika io. Tsy mahajery an'io isika. Tsy mahita ny endrik'Andriamanitra isika. Satria tena mamirapiratra izy ary lehibe indrindra izy. Ao amin'ny bokyny Ezekela, toko voalohany, hovakiantsika ny 4:20 ka hatramin'ny 7:20. Hovakiantsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary teo ambony eloelo izay teo ambony lohany dia nisy toy ny seza fiandrianana mitovy volo amin'ny vato safira. Ary teo ambony izany toy ny seza fiandrianana izany dia nisy ohatra ny endrika olona. Ary nahita toy ny volony metaly mamirapiratra ao, ohatra ny afo manodidina azy. Hatramin'ny andilany no miakatra, ka hatramin'ny andilany no midina, dia hitako tahaka ny afo, ka nisy namirapiratra manodidina azy. Toy ny fijery ny havana amin'ny raona, amin'ny andro nisy ranonorana, no fijery ny namirapiratra manodidina. Izany no fijery ny voninahitry ny Tompo. No ny nahita izany aho, dia niakarapoka tamin'ny tany, ka nandre ny feon'iray ny teny. Amen. Ry havana, mamirapiratra tsy zaka hojerena ny voninahitry ny Tompo. Tsy zaka hojerena. Ny hitany Ezekela eto dia nisy hitovizana amin'ny hitany ilay zanako vavy. Satria ny zanako vavy nahita mihitsy hoe formana olona, silhouette na olona lehilahy zany. Dia i Jesosy, Tompo ny Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ry havana, tsy manatrika antsika ny Tompo, tsy mihaino antsika ny Tompo, tsy miseho amintsika ny Tompo raha mbola misy ota ao amintsika. Raha mbola mitana ota isika, dia tsy hiaona mihitsy amin'ny Jesosy. Ialao avokoa ny ota rehetra. Oka isika ho masina, satria Andriamanitra dia masina. Ary ilaina isika ho masina. Ary ny masina ihany no tafiditra any an-danitra. Aza manao fitentsony hoe, ay, mba masimasina ihany fa mpanote. Tsy atompoko. Aza manao masimasina zany, masina dia masina. Rehefa masina dia masina. Rehefa mpanota dia mpanota. Tsisy intsony tompoko ny ampovoany ao amin'ny Tompo. Zay raha isika miaraka amin'Andriamanitra 100%, zay raha isika tsy miaraka amin'Andriamanitra fa miaraka amin'ny Satana, fidio ny toby izay tianao hitoerana. Na hiakatra any an-danitra ianao, na ho any amin'ny hafobe ianao. Amin'Andriamanitra Tompoko dia rehefa eny dia eny, rehefa tsia dia tsia, tsy misy ny ampovoany. Ny marina ihany, ny masina ihany no tafiditra any an-danitra. Na andeha hivavaka aiza n'aiza ianao, na hanao inona ianao, na hanao inona ianao, anamboaramboaranao ny momba anao, dia tsisy dikany izany. Tsisy dikany izany. Za zao ry havana dia tena nanara-po tokoa tamin'ny fiainana n'izao tontolo izao. Vola
arena, ny ovaova fiara, ny ovaova akanjo, ry havana, vidiana daholo izay tiana rehetra izao, natao daholo izay tiana rehetra izao, na tamin'ny taloha raha aho tamin'ny fahazazana de tena tia mpihira vazaha, ireny hoe Frédéric François ireny hoe Patrick Bruel ireny, tany Madagasikara de tia aniran'ireny. Tonga taty dia izaho zao naniry hoe ahitan'izy ireny. Ry havana, na andeha nijery spectacle any Frédéric François, nentin'ny rafozako satria fataony hoe tiako be zany. Ny rafozam-baviko mihitsy no nividin'ny billet, nitondra anay satria nanao zay mba hoe ampifalifaly ahy. Hitako ilay mpihira fianoko tany Madagasikara, hitako. Ry havana, ilay Patrick Bruel tonga manao spectacle tsy alavitra anay aty. Tsy nandeha nijery kory aho satria ny antony dia zava-pona avokoa izany, zavatry ny tany. Ry havana, tsisy akory ny soa azo tamin'izany rehetra izany. Ankehitriny manetry tena eo anatrehan'i Jesosy aho, dia izay tiany irery ihany no ataoko, izay tiany irery ihany, ary lasa tiako izany satria fiadanam-po, fahasambarana, satria ny fanahiko no mitondra ny nofoko, fa tsy ny nofoko intsony no mandehandeha manao izay tiako atao. Ny nofoko teo aloha de nitondra ny fanahiko ho very any amin'ny afo be. Raha mbola ao anatin'ny ara-nofo ianao de tadidio tsara, fa entin'ny nofinao, ny fanahinao ho very any amin'ny fiaina-tsy hita. Ry havana, mibeba miala amin'ny ratsy, miala amin'ny ratsy fa zava-pona ny aintsika tompoko. Enganie ka tena hitany tompo ianao, mibeba, raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy fiainanao, de miova fa mindra. Raha ohatra hoe fa manana an Jesosy nefa niverin-dalana, mibeba, miverena amin'i Jesosy, mbola tsy tara ianao satria mbola velonaina isika. Ry havana, ajanoko hatreo ny anio fa hiverina ety ihany aho raha mbola omeny tompo fotoana. Mahereza tompoko, fa tena efa kely sisa dia ho avy Jesosy. Engane mba hiaona amin'ny tompo ianao tahaka ny fiaonako sy fiaonany zanako tamin'i Jesosy. Engane, arao ny teniny dia afaka hiaona aminy ianao satria tiany isika tsiraray avy. Tiany isika tsiraray avy. Vonaitrany ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompo.